Osokafana amin'ity volana jona ity kosa ny tanjobily fankalazana ny 2020 taona ny fikambanan'ny mpiasan'ny jirama misotro ronono maro araka izany ny fanetanana misy ihany koa ny fandaharam-potoana tsara ho fantatra manodidina izay. Voalohany indrindra ary dia ny alakamisy fa 13 jona 13 manomboka 12 atoandro amin'ny FJKM katedraly Analakely dia isy ny fitrotroana-bavaka izay ataonay amin'reto dinika manaraka reto. Misy zany fitrotroana-bavaka ho amin'ny firenena malagasy dia Madagasikara izany. Ahoana tokoa moa ilaina fitrotroana-bavaka ny firenena malagasy ka na izy izy te hitrotro-bavaka izany firenena izany dia inonay sy dia rainay fa mendrika tokoa izany fa tsaritsika raha manaky pon'Andriamanitra fa izy no afaka mamaha zao olana misy eto amin'ny firenena izao ka zay ny tonanay izay. Faharoa, tsara fitrotroana-bavaka koa ny orinasa jirama. Ny orinasa jirama izay efa mampolo taona izany 5 taona izy tamin'ny herintaona 9 taona izy zao. Tsara raha fitrotroana-bavaka ihany ny orinasa jirama satria izay fotoana ela ny ainanay sy ny asanay tao anatin'ny orinasa jirama izay dia heverinay fa tsara ny fitrotroana-bavaka izany orinasa jirama izany. Fahatelo, ny tsara ihany koa ny fitrotroana-bavaka nireo mpiasa am-perinasa sy ny mpitantana ankehitriny ao anatin'ny orinasa jirama satria nahoana moa izy ireo no mitoto mahafotsy sy viliana nandro namasaka ny zavatra rehetra izay tokony ataony orinasa jirama manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tsara izy ireo raha mba fitrotroana-bavaka ihany koa ao anatin'izany. Fahaefatra farany dia ny FMM Énergie na fikambanana mpiasa misotro ronono jirama koa dia hoentinay am-bavaka tanteraka izany fikambanana izany mba haharitra ela tokoa ary mba ho ela velona daholo ny mpikambana rehetra izay ao anatin'izany. Nefa tsy ny mpiasan'ny FMM Énergie ihany ny tsara fitrotroana-bavaka fa ny mpiasa misotro ronono rehetra na any amin'ny privé izy na any amin'ny fanjakana izy na amin'ny toerana aiza misy azy ka efa lasa misotro ronono. Faharoa, ny fahazoma fahaefatra ambin'ny 10 Jona 2013 dia manomboka amin'ny 10 atoandro dia isy fametrahana takela-bato mari-pahatsiarovana eny amin'ny jirama eny Ambohijatovo. Ahoana moa no hanaovana izany satria tsara ihany mba misy mipetraka raika entin'ny tantara apetraka amin'ny vato sarobidy izany fankalazana fa 2020 taona ny orinasa jirama ny FMM Énergie izany. Fahatelo, isy ihany ny sakafo piraisana izay ho karakarainay any amin'ny volana oktobra na novambra any ho any mba hoentinay atao fampidiram-bola ho an'ny orinasa sady sakafo piraisana iarahana ny besin'ny maro. Fahaefatra dia isy ny fambolekazo izay heverinay FMM Énergie fa ho atao manoloana ny déforestation na ny fandoroana ny ala eto Madagasikara zao ka maniry izay zany amboly hazo mety amboly hazo fihinam-boa io mety hazo izay mba mety ambolena eny amin'ny jirama eny an'ala mahitsy no hanaovana tanterahanay azy.